Dia faly miarahaba-tsika rehetra amin'izao andro fankalazana ny fetin'ny Paka izao nitsanganan'i Jesoa ho velona. Noho ny toetra raha misy moa dia tsy afaka mihaona isika, tsy afaka mifankahita mifanatry tavaka nefa dia iombom-bavaka amin'izao Lamesa mivantana eto amin'ity tambajotra sosialy ity izao. Ity Lamesa ity dia tarihan'ireo pretra lasalety eto Grenoble, ao i Père Jean Rakotondrainy, izy dia responsable provincial ny congrégation française des missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Eo ihany koa i Père Rakotomalala, izy dia aumônier ny communauté Katolika Malagasy de Grenoble. Eo ihany koa Père Razafimahatratra, aumônier ny communauté Katolika Malagasy d'Annemasse. Eo ihany koa Père Mananaranaivo, izy dia prêtre coopérateur eto amin'ny paroisse Saint-Thomas Saint-Martin-d'Air. Ity Lamesa ity dia karakarain'ireo tompon'andraikitra. Voalohany eto amin'ny communauté catholique malgache de Grenoble, eo ireo tompon'andraikitra isaky ny sampana, ny faritra ary ihany koa ny ekipa pastorale. Miaraka amin'ny birao ihany koa. Dia fifaliany ny arabanantsika rehetra eto Grenoble, ny any Annemasse, ny any Lyon, ny faritra hafa izay manaraka ihany koa an'izao fotoam-bavaka izao, tsy adino ireo fianakaviana eto France na any Madagasikara ihany koa mivavaka amintsika. Dia joyeux Pâques daholo. Bonne messe. Anio alahady 12 aprily taona 2024, alahady fankalazana ny Paka. Nitsangako velona tokoa i Jesoa. Nitsangako velona aho ka tafaraka aminao indray, fa momba ahy ny tananao, mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Alleluia. Eo ampiandrasana ny fidiran'ny pretra ary no anaovantsika ny hira fidirana na andresy ny tompontsika.
salama daholotsika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Ombatsika mianakavy aneny tompo tanteraka tokoa isa faly arysika mianakavy miombombavaketo mankalaza miaraka amin'ny fiangonana manontolo nitsanganan'ny Kristy ho velona. Foana sy fokato ny finoantsika hoe masin-dapoly raha tsy nitsangako velona i Kristy. Mba ho masimbavaka ary isika mianakavy dia ndelo hiaraka hangataka ny famondrapon'Andriamanitra mba ho afaka iombona amin'izao sorona Eukaristy masina izao. Dia mila foantsika ny Andriamanitra be famindra-po sy be fitiavana, hamela ny fahotantsika izy ary hitondratsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia hiaraka ioby sy hidera ny voninahit'Andriamanitra isika rehetra. Ny hirany voninahitra ho ataontsika
dia voninahitra ny eo anao ry tompo-pahary. Voninahitra ny eo anao ry tompo-pahary, ianao Andriamanitra no masiny indrindra. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Voninahitra ny eo anao ry tompo-pahary, ianao Andriamanitra no masiny indrindra. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Mideranao izahay, Mideranao izahay, mankalazanao izahay, mitsaoka miominy asinao izahay, misaotranao izahay. Ry tompo Andriamanitro, ry tompo Andriamanitro. Anao ry tompo-pahary, ianao Andriamanitra no masiny indrindra. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. ry zanak'Andriamanitra, Ry zanak'Andriamanitra, ry tompo Andriamanitra, manala ny fahotany olony anao e, afao ny elokay e. Ry Jesosy zokinay e, ry Jesosy zokinay e. Voninahitra ny eo anao ry tompo-pahary, ianao Andriamanitra no masiny indrindra. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. ianao irery no avy indrindra, Ianao irery no avy indrindra, ry tompo Andriamanitra, miady sy ny voninahitra e, hoanao mandraiky izay e. Ry tompo Andriamanitra, ry tompo Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao ry tompo-pahary, ianao Andriamanitra no masiny indrindra. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. Fiadananao antsika olombelona ny tiavany, fananehoany ny farafitiavany. aoky sy kivavaka, ry Andriamanitra riana naharoraina io, nandresy ny fahafatesana ny zava-paolay tokan'andro any, ka namoa ny varavarana idiranay any amin'ny fiainana mandrakizay.
koa engana izahay mankalaza ny itsanganan'ny tompo mba ho azavay ny fanahy masina itsangako felona ho any amin'ny fiainana misy ny fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tompona Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Fankalazana ny ten'Andriamanitra sy fandinihan'ny tena. Vaky-teny masina telo no aroson'ny fiangonana amintsika amin'izao fankalazana ny tsanganan'i Jesoa ho velona izao. Ny vaky-teny masina voalohany dia nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly toko 10:470, raisina amin'ny 10:770 ary ajanona amin'ny 7:70. Niara-ny hinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangako velona izy. No ny tonga tany Cesarea Piera tao an-tran'ny Komely dia nilobava hoe: fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Sote-manontolo nanomboka tany Galile taorian'ny batemo notoriany Joany, dia ny amin'ny Jesosy izay avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soatra aizatraiza na sitrana izay rehetra azon'ny demony satria nomba azy Andriamanitra. Ary izay no vavolombelon'ny zavatra rehetra nataony tany amin'ny tanin'ny Jodia sy tany Jerosalema, dia novonoiny izy na antony tamin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, sady nasehony miariary fa tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona efa voafidin'Andriamanitra rahateo. Dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangako velona izy. Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy anambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin'ny anarany no azahoany izay mino azy fa amelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ho setrin'izany vaky-teny masina izany ary dia andeha ataontsika ny salamo 7:100, ny andiny voalohany sy faharoa. Ity ilay andro nataon'ny Tompo ka mifalia sy miravoravoa isika. Ny hira ataontsika manelanelana ny salamo, ny vato natsipy ny mpanolotrano. Ny vato natsipy ny mpanolotrano, no nalaina natao fehisolo. Ny vato natsipy ny mpanolotrano, de Kristy tompo Andriamanitra. Aoka ny mevonahitra ny avy ny firenena. Niderany Tompo ianareo ry firenena rehetra, mankalaza azy ry vahoaka rehetra. Fa lehibe ny hatsarapony amintsika ary maharitra mandrakizay ny famarinan'ny Tompo. Aleluia. Ny vato natsipy ny mpanolotrano, no nalaina natao fehisolo. Ny vato natsipy ny mpanolotrano, de Kristy tompo Andriamanitra. Ny vaky-teny masina faharoa renesitsika dia nalaina tao amin'ny taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Kolosy 3:1 ka hatramin'ny 4.
ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny Kristy no katsao. Koa raha nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Ny zavatra any ambony no ankafizo fa aza ny zavatra ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho ny Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izao ary sika dia hiara hitsangana hiredina ny Alleluia. Alleluia resio resy mifahafatesanao i Kristy no nandresy ny fahafatesana. Alleluia, 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 Alleluia resio resy mifahafatesanao i Kristy no nandresy ny fahafatesana. Alleluia, 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 Alleluia. Velony anao Jesù, velony anao Jesù, ilahitana ny hasabarana anao Jesù, tsy mifiainana mandraky izay. Oh, mifalia, mifalia ianao ry Marie Virginie, fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olombavonjy. Oh, mifalia, mifalia ianao ry Marie Virginie, fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olombavonjy. Alleluia, Alleluia. Ianao Andriamanitra velona, Alleluia. Ianao Andriamanitra masina, Alleluia. Ianao Andriamanitra mahery, Alleluia. Ianao ny voninahitra sidera, ianao ny voninahitra sidera. Efa voavony Kristy izay Paka ho antsika ao amin'ny Tompo. Alleluia. Alleluia, 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 oh. Alleluia, 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 oh. Alleluia, 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 oh. Alleluia. Ombatsika mianakavy amin'ny Tompo, Tanteraka tokoa isa. vaovao mahafaly Jesù a Kristy araka ny nosorata amin'ny masinda Matio. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Nalaina tao amin'ny toko faha 20 tamin'ny alin'ny sabata, raha voanazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia lasa nitsirika ny fasana i Maria Madeleine sy ilay Maria anankiray. Ary izy ny fampilaza hoe iza re no asaitsika manakodia ny vato amin'ny varavara-pasana.
Ary io nisy orohoro-tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo anankiray nidina avy tany an-danitra tonga teo, nanapidiany vato, dia nipetraka teo amboniny. Namirapiratra tahaka ny elatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny ora-panala ny fitafiany. Antona ny mpiambina no nahity izany, ka nanjary tahaka ny maty. Dia niteny tamin'ireo vehivavy ilay anjely nanao hoe: aza matahotra ianareo, fantatro fa mitady an' Jesoa izay nifatsiana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka ny lazainy. Vika jereo fa teo ny toerana nametrahana ny tompo. Mandehana haingana milaza ny mpianany, fa efa nitsangako velona izy, ary ino izy hialohanareo any Galile. Any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nilazako ianareo izay. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra. Lasa niazakazaka hilaza amin'ny mpianatra. Ary io Jesoa niseho taminy nanao hoe arahaba. Dia nanatona azy izy, ka namihina ny tongony sy ny akohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesoa taminy: aza matahotra, fa mandehana asaovy makany Galile ny rahalahy, fa any no ahitany ahy. Zany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, Terany anao ry Kristy. Tamin'ny aliny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia lasa nakany amin'ny fasana nilevenan'i Jesoa i Maria Madelena sy ilay Maria anankiray. Ireo vehivavy izay lasa hitsirika ny fasana dia mbola mitahiry eo an-tsainy sy ao am-pony ny zavatra nahatsiravina nitranga tamin'i Jesoa ny zoma tolakandro. Ny sarin'ny fijaliana, ny tsapoana azy, namatsiana azy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary ny fahafatesana. Tena andalana nakany amin'ny fasana hijery an'i Jesoa izy ireo, dia nanontany tena nanao hoe iza re no asaitsika hanapidiny vato eo amin'ny varavaram-pasana. Ireo vehivavy ireo dia nahatadidy tsara ny vato, hoy ny fitentsika hoe rangolahy, mavesatra, nanapenana ny varavaram-pasana nametrahana ny vatan'i Jesoa. Tsy ny fahafatesana na ny vatan'i Jesoa na nikitika ny sain'izy ireo teny an-dalana, fa io vato io, vato mavesatra manidiny fasana. Famantarana goavana be io vato io, satria endriky ny fon'izy ireo mbola mavesatra tamin'ny fomba namonoanan'i Jesoa. Io vato mavesatra io koa dia endriky ny sarisary ny fontsika mavesatra indraindray. Betsaka ny zavatra mety manavesaka ny fontsika, famoizana motiny, fahatsopana tenana, voafitaka, mahatsiaro ho irery, marary fo noho ny teny mahery ataon'olona, mety avy amin'ny fifamaliana, mety avy amin'ny herisetra, mety avy amin'ny fitaka sy lainga. Betsaka no endrika mety manavesatra ny fontsika, endriky ho vato io. Indraindray koa na dia tsy manao fanahiniana isika,
dia isika no manangana io vato io eo amin'ny fiainantsika. Vato atsangatsika hanasaraka atsika amin'ny hafa, mampisy elanelana atsika amin'ny mpiara-belona. Lasa vato manambara ireo endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainana. Inona zany endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainana izany? Fanavakavahana, fankahalana, faniliana, langy, tsy mahita afa-tsy ny ratsy sy ny tsy mety eo amin'ny hafa. Mety ihany koa tahaka ny vato atsika handratra ny hafa, tahaka ny tenina fiantsika mandratra ny hafa, teny mahery, teny manozona, teny manimba. Mety ihany koa vato totofana anaty tany, mandetika ny fanantenana, mamotika ny ho avy. Raha fitinina dia hoe ny vato ny fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika dia fahavalon'ny fihavanana sy ny fiombonana, izay soto avyntsika malagasy. Izy avy zany no asaintsika hanampidi ny vato, hanala izay mavesatra anaty fotsika. Andao iverenantsika izay mitranga teny amin'ny fasana ny iverenan'i Jesosy. Rehefa tonga teny amin'ny fasana ireo vehivavy dia gaga sy talanjona, fa efa voakidia ny vato ary foana ny fasana. Izaho manokana dia tiako ny fomba fitantaran'ny Masindahy azy manao hoe: nisy anjelin'ny tompo iray nidina avy tany an-danitra, tonga teo nanapidi ny vato ary mipetraka teo amboniny. Famantarana goavana be koa ity, ilay anjely mipetraka teo ambonin'ilay vato. Izany hoe ny vato, ny rambolahy izay maneho ny fahafatesana, famantarana ny fotsika mavesatra, saritsaryn'ireo endrim-pahafatesana rehetra amin'ny fiainana izay mitanisaintsika teo aloha. Io vato io dia resy tanteraka, tsy misy dikany intsony, efa voakidia, ary ny anjely mipetraka teo amboniny dia famantarana ny fitsanganako velona. Ity vato izay noheverin'ireo vehivavy fa mavesatra loatra ho azy ireo dia tsy afaka mitazona ny maty, mitsangana ny maty, voakidia ny vato, velona i Kristy. Hoy ny anjely hoe: aza matahotra ianareo mitady an'i Jesosy, ilay nofatsiany iny, efa nitsangako velona izy fa tsy antotsony. Mandehana milaza amin'ny mpianany fa elohanareo any Galilea izy. Manasa antsika i Kristy handao ny fahasapoana, handao ireo endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainana, ka hitady azy Kristy tsy afatsangako velona eo amin'ny mpiara-velona sy eo amin'ny mpiara-monina amintsika, amin'ny fanaovana asa sy fanompoana atsikapo benevolina, indrindra amin'izao andro sy vanim-potoana sarotra dia avintsika izao. Mitady ny endry Kristy ao amin'ireo madinika sy voailika, ao amin'ireo marary, ao amin'ireo mijaly, ao amin'ireo mantra. Fanantenana sy hery lehibe ho antsika i Kristy nandresy ny fahafatesana. Tsy misy dikany fa pokaty ny fiainantsika hoy Masindahy Paoly raha tsy nitsangako velona i Kristy. Dia ho tanteraka amintsika izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
foana ny finoantsika raha tsy nitsangako velona i Kristy. Andeha arsika mianakavy hiombona amin'ny fiangonana manontolo hiaraka haleo izany finoantsika izany. Izao mino an'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny tamaso na ny tsy hita. Izao mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraky izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjeny antsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Virjiny izy noho ny herin'ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihina tamin'ny hazo fijaliana ao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty, nijaly ary nalevona. Nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araky ny voalaza ny soratra masina. Niakatra any an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny Ray. Mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, tompo loharanin'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, tsahona somem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vava ny mpaminany. Izao mino ny Eglizy iray, masina, katolika, apôstôlika. Izao mankatoy ny mbatemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary izao miandry ny hitsanganan'ny maty sy ny fiainanko avy. Amen. Hafaliana lehibe ny antsika vahoakan'Andriamanitra amin'izao fankalazana ny Paka izao. Ho angatao amin'Andriamanitra ary mba ho hafaliana hateza sy tena marina, ary hafaliana ho haitsika zaraina amin'ny olona rehetra. Ny hira ataontsika manelanelana ny ranom-bavaka, aina sy vonjy ianao ry Tompo. Hita miariary ny ezaka ataon'ireo mpitsabo eran-tany, eo koa ny fijalian'ireo marary, ny tahotra izao tontolo izao. Jesosy, anarao ny fanahinao pakahery sy mpamonjy izy ireny, mba ho zari-paka fandresena tokoa izao paka izao. Vavaka ho amin'ny Madagasikara sy ny firenena rehetra. Araky ny efa era-mahalala dia tadin-dondoza ny firenena maro ankehitriny amin'ity valanaretina koronavirus ity. Ary anisan'izany Madagasikara firenentsika. Mbola maro ireo marefo sy tsy manan-kialofana, ireo mitrongo vahoomana ka tsy mba afaka mijery akory izay mety hahafaty azy noho ny resaka fitadiavana isan-tsokajiny. Mila fanampiana sy fanohanana mbavaka izy ireny, ary tena mila fankahirezana mafy ihany koa. Koa mivavaha isika mba hiseho amin'izy ireny ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy ny rofo rehetra. Ary arak'izany fandresena izany dia ho resy sy ho foana ity valanaretina ity. Mivavaha isika.
Amin'izao fotoan-tsarotra ara-pahasalamana andalovan'izao tontolo izao dia mivavaha isika ho an'ireo ray aman-dreny tsy maintsy andao ny ankohonany noho ny asany mba ho arovana sy ho tain'Andriamanitra hatrany amin'izay rehetra ataony ane izy ireo ho fanasoavana ireo izay mila fanampiana. Mivavaha ihany koa isika ho an'ireo rehetra tsy maintsy mijanona ao an-tokantrano mba homen'Andriamanitra faharetana ane isika rehetra, indrindra ireo mpianatra tsy ankanavaka ho fanajana ny toromarika hiarovana ny ainy be sy ny maro. Ekeo ny vavakairy tompo. Andriamanitro, mianta aminao izahay ho an'ireo kamboty sy mahantra ary ireo tsy manan-kialofana mba hampazahoany fahasoavana rehetra ilain'izy ireo tsirairay avy anie izy ireo ka ataovy tsapany fa ianao dia ray tsy mandao fa miay azy ireo lalandava. Tompo, mianta aminao izahay. Ry Jesoa mpiandry tsara o, ankininay aminao ireo mpanao raharaha masina sy relijiosy rehetra eran-tany. Omeo hery, omeo fahatokiana, omeo hafaliana sy fahamasinana hizarany afatrao. Ka ny famindraponao anie no hiaro azy ireo amin'izao fahasarotana sy izao arety mandoza izao. Amin'izao vanim-potoan-tsarotra izao dia mino-tanteraka amin'ny fiarovanao izahay ato amin'ny communauté Katolika Malagasy Grenoble. Matoky izahay fa ny ranalatsakao ny ainana foinao dia hiaro anay amin'ity valakaretiny ity. Ary mino ihany koa izahay fa ny fahafatesana izay noresenao dia ny mariky ny fandresena ho an'izay rehetra mino sy matoky anao. Koa apetraka eo am-pelatananao tompo ny sambatan'olona ato amin'ny communauté anay sy ny communauté rehetra izay mino anao. Ekeo ny vavakairy tompo. Ry tompo rainay io, divo-kafaliana mankalaza Paka izahay manolotra izao sorona izao. Maty fa nitsangapivelona i Kristy, ka ataovy makatahaka ny Paka ny fiainanay manontolo. Ka ezaka izahay ala ratsy fototry ny fahafatesana ary fanovoaina vaovao lalandava eo aminao. Fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ankalazainao ny Tompoandriamanitra ny tany aman-danitra, fa avy aminao mazava fo sy malala-tanana, nazo anay izao mofo atolotra ianao izao. Vokatry ny tany izao, vokatry ny asa sarana olombelona, ka io ratolotra tonga mofinaina mahavelonay. Ankalazaina manaky izay ane Andriamanitra,
fosy malalatanana minasa olay zao divay atokotra ianao izao vokatry ny voaloboka izao vokatry ny asa sarana olombelona ka io ratolotra ho tonga fisotro masina hoanay Ankalazaina mandra zay Andriamanitra. Mieritena sy torotoro fanahy izay indray ka engany eo mbo fotosa eo masonao zao sorona atotra izao ary diovy zay sasao mba ho afaka amin'ny fahotana. Ao kary io mba mafaka isika mianakavy mba ho ankasitrahan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izao sorona atolotro sy atolotra reo izao. Voraisiny tompoane sorona atolotry ny tananao amezana dera sy voninahitra ny anarany akeo anasaona atsika sy nety izy masina manontolo. Ry Tompoandriamanitra rainay diboka hafaliana mankalasa ny Paka izahay manolotra izao sorona Eukaristy masina izao fa izany no anomesanao ay vaovao n'Eglizy sy amelomanao azy amin'ny fomba lalina sy mahagaga amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombatsika mianakavy aneny Tompo utateraka toane isa asaratoary ny fo efany amin'ny tompony vola isaory arepasika ny ray Andriamanitsika metrika siranizany metrika sirano tokoa metsany mahavonjy ny misona malalandava ry tomporay masina fa indrindra amin'izao andro anaovana sorona ny Kristy zanak'ondry ny Paka izao izy tokoa ilay tena zanak'ondry manara ny fahotan'izao tontolo izao izy no nandrava ny mpahafatesana tamin'ny nahafatesany ary napody ainanay tamin'ny tsanganan'io velona ka noho izao hafaliana lehibe amin'ny Paka izao dia miainta karakona ny tontolo ary mianjely any ambony sy ny olo-masina rehetra dia mihira sy mankalaza ny voninahitra mihira manao Masina, masina, si Tompoandriamanitra mierieta. Vale, ny voninahitra Idany hitanga madanitra. Vale, ny voninahitra Idany hitanga madanitra.
Eny masina tokoa ianao iray loharano ny fahamasinana rehetra, koa mianka aminao zahay, ary tsary ny fanahinao toy ny andro lanitra, hanamasina ireto fanomezana ireto, mba ho zavy vatana sy rahan'i Jesoa Kristy tomponay. Fa tamin'izy efa tolotra ijaly ka nanaiky an-tsitrako, dia nandray mofo ary nisaotra, nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo, fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no niavy ny sakafo, dia nandray ny kalisy izy, nisaotra iray, ary nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy misotro amin'ity ianareo, fa kalisy misy ny arako ity, raha ilena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, alasaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana. Ataovy izao ho fahatsiarovana. Eny mahatsiaro ny zanako maty sy ny tsangam-velona izahay, ka atolotra ianao iray ny mofo anto ny fiainana sy ny kalisy anto ny famonjena. Ary velom-pisaorana izahay fanenkenao mendrika ijoro eto anohanao sy anao fanompoam-pivavahana aminao. Ary mitalao tananoa izahay mba hatambatry ny fanahy masina vao iray, fa miomana anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Tsarovako kay ny fiangonanao mendrim-patrana eran'izao tontolo izao, ataovy izay harafarary azy amin'ny fitiavana. Miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François sy ny evêka rehetra mitondra ny fiangonana, ary Monseigneur Guy, ary ny mpanao raharaha masina rehetra. Tsaroviko ireo hava-rehetra nodomandina na tena hitsangako velona sy ireo rehetra mialoha lalana anay, mba raisy izy rehetra eo ahita ny fahazavany tavanao. Mba aminao fo izay rehetra ho mendrika iombona anjara amin'ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny masina Maria Virginy Ren'Andriamanitra, masina Josefa Vadiny Masina, ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany, ary hiaraka dera sy ankalazanao ame izahay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao. Fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy, ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra,
ianao avokoa amin'ny fanahy masina niaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Mora isika ny fanahy nananganan'Andriamanitra atsika, nananganan'Andriamanitra atsika hosane, afa-tsika miantso azy. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eny manafana io ratsy rehetra ny raha io, ary mba fenotry fiadaranao ny andro iainanay. Engany ambany mindrafonao zahay, ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana, milamina tsy ho azo tebiteby na toinona, eto ampiandrasany asambarana nampanantenainao sy ny fiaviany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Ry Jesosy Kristy tompo zokonay eo, ianao nilaza tamin'ny apôstôly mpianatra hoe fiadanana no mavelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza nipotanay mijerena fa ny finoany ny eglizinao, ka ho sitrakao aneny ampiadana anay sy ampiray anay rehetra, araka ny sitraponao, fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ombatsika mianakavy mandrakariva neny fiadanany faly mankalaza ny Kristy tafatsangako velony isika fanantenana ho amin'ny fiainantsika izany, ary mifanoatoa tsy ho lavo sika eo amin'ny fiainana mba hahatratra ny fiainana ao amin'ny Kristy. Ho asehontsika amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana ary zany. Lavorare,
andra lavorary avy anjanahary lanitra hoatsike Sambatrarosika voantso ny zanak'ondry amin'ny fanasany fa ity tokoa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ity ilay manala ny fahotany zao tontolo zao. Tompo tsy mety aherao atamikao fa manana teny iray ihany dia fisitrana amin'ny fanahy. Miombona amin'ireo rehetra tsy afaka mandray mivantana ny vatany Kristy isika. Ireo rehetra manao kominio am-panahy mba ho tonga ao amin'izy ireo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'i Kristy izay maty sy nitsangako velona mba hanova ny endrika zao tontolo izao.
Yesu tompo nanolo tena ianao ho fitiavananay mino aho tompo ka te andray ianao ianao no mofo velo navy any andanitra ianao no mofo velo navy any andanitra noa masininao ny mofo sy ny divay ka tonga vatanao sy ranao panadi mino aho tompo ka te andray ianao ianao no mofo velo navy any andanitra